France, les croissants apportent 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. France Lait vous présente Tiako Zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Tsika rehetra indray ary tonga soa atao anatin'ny fandarana Tiako Zanako araka ny fampanantenananao isan-kerinandro dia miovaova foana ny lohahevitra. Ho amin'ity anio ity ary dia andeha ataontsika mifanaraka amin'ny vanim-potoana ity fandarana ity. Efa tafiditra tanteraka ao anatin'ny ririnitsika izao ary dia tena efa mangatsika tanteraka. Ao anatin'izay vanim-potoana izay ihany koa anefany no miseho ny trangana aretina maro samihafa izay mety ahazon'ny zanakitsika. Anisan'izany ity aretina makasika ny taovam-pisefoana anankiray ity antsointsika hoe bronchiolite. Ohatrany ahoana sy ohatrany ahoana ary ny fisehoan'izany aretin'izany ohatrany ahoana ihany koa no tokony fitsaboana sahaza azy amin'izay. Hoentintsika ato anatin'ny info conseil izany miaraka amin'ny docteur Mamra Zafimandimby, pédiatre izy io. Ndao aloha rahantsika izao dieny izao. Ny atao hoe bronchiolite zany dia aretin'ny fitaovam-pisefoana mahazo ny zazakely latsaky ny roa taona. Efa tratran'io bronchiolite io zany ny zazakely anankiray dia lasa metery ny lalan-drivotra majinika na ny hoe bronchiole. Dia vokatry ny virus zany izy io amin'ny ankapobeny. Bronchiolite dia azo avy amin'ny rivotra izy na azo avy amin'ny tanana maloto dia ny anaran'ilay virus zany ilay hoe virus respiratoire syncytial. Ny zazakely rehetra zany dia mety ho voan'io bronchiolite io rehefa mifanena amin'ilay virus izy. Virus zany moa zany mety hoe azo avy amin'ny seriseri kely na zazakely voateraka ka voan'ny sery raha ohatra ka tsy maherihery kely ny hery fiarovana dia tonga dia mety ho voan'ilay bronchiolite izy. Dia ohatran'izany koa na zaza efa 7 volana na zaza 2 taona ka dia mety ho voan'io virus io izy dia mety hiseho an'ilay aretina fitaovam-pisefoana hoe bronchiolite zany. Fomba fisehoan'ilay bronchiolite zany araka ny resahako teo hoe mety tratran'ilay virus io amin'ny seriseri kely ilay zazakely mety nisy olo-dehibe voan'ny sery tao an-trano dia lasa voan'ny sery ilay zazakely dia mety misy mafana kely izy na tsy mafana. Mety misy lelo kely izy dia manomboka amin'izay zany ilay kokohaka. Amin'ny voalohany aloha mety hoe kokohaka mainamaina kely mahalakalana. Fa avy eo iny kohaka iny manomboka misesisesy amin'izay ilay kohaka. Dia efa tokony efa atao ohatra ilay ray aman-dreny amin'iny dia tokony efa hijery dokotera aingana. Dia raha mbola miomby ary zany ilay kohaka ilay misesisesy iny dia manomboka lasa sepotsepotra ilay zazakely, lasa miaina aingana izy dia lasa tsy dia mahina-kanina firy. Ary rehefa lavidavitra kely ilay aretina dia lasa sepotra be amin'izay ilay zazakely dia maheno an'ilay feo kely tsika ilay hoe feona akoho kely na sifflement raha ohatra hoe amin'ny teny frantsay moa zany dia izy. Heno ohatran'ny misy feo zany ilay zazakely rehefa miaina dia tsy mety hinono intsony izy. Dia ny zavatra tokony atao zany amin'iny dia manantona toeram-pitsaboana aingana. Tsy miandry an'ilay zazakely hoe sepotra na hoe miandry an'ilay zazakely tsy hinono intsony fa raha vao hoe mikokohaka 2 andro 3 andro eo dia manantona mpitsabo aingana aloha. Satria ny atahoana dia lasa sepotra be ny zazakely iny dia mila oxygène na tsy hinono izy dia lasa vizaka dia tonga hatrany amin'ny hoe épuisement respiratoire vizaky ny miaina izy lasa midéforme kely ny tratrany dia lasa hijanona mihitsy ny aran'ilay fiainany. Ny fitsaboanan'ny bronchiolite zany aloha raha mbola any an-trano zany ilay zazakely aloha dia ilay vovoan'ny sery kely dia tokony ahay manadio orona ny zazakely. Fa manomboka mikokohaka amin'izay izy dia ny azo atao an-trano koa afaka asiana menaka mafana ny tratrany diluile coco dia asiana kely atao amin'ny labozia dia iny ny atao amin'ny tratrany sy ny lamosiny fonosina tsara ny zazakely afaka manao evoka rano tsotra fotsiny koa ao an-trano tsy ahondroka eo izy akory fa atao amin'ny zoron-trano fotsiny dia mila manantona mpitsabo amin'izay. Ilay nitenentsika tery amin'ny famaritana hoe miatery ny tratran'ilay zazakely dia mila sokafana zany iny dia misy fanafody fampiasan'ny mpitsabo zany raha ny toeram-pitsaboana manao an'ilay antsoina hoe aérosol. Misy fanafody maromaro zany atao anatin'ilay appareil dia mihevoka an'iny eo ilay zazakely dia iny mampisokatra tsikelikely ny lalan-drivotrany. Avy eo rehefa tsy dia maninona ilay zazakely dia afaka mody any an-trano izy. Dia any an-trano indray ilay ray aman-dreny manohy an'ilay aérosol. Raha tsisy moa ilay aérosol dia misy fanafody atao koa karazana sprite firina amin'ilay zazakely miaraka amin'ny fitaovana kely izay koa atao any an-trano.
raha ohatra ka efa misy hoe 3 na 4 andro na 5 andro le zazakely nikohaka foana dia efa tonga eo amin'le faziny le hoe efa masamasaka kely le kohaka zany dia lasa misy rehoka kely dia mety mila manao an'le hoe kiné respiratoire ny zazakely iny ampina zany le zazakely amoakan'le rehoka satria marihana fa ny zazakely latsaky ny 2 taona dia tsy mahay mandrehoaka noho izany tsy azo omena an'le fanafody manamasaka rehoka reny mihitsiny izy na amin'ny alalan'ny suppôt zany na amin'ny alalan'ny sirop zany fa iny avy eo manangona an'le rehoka ao amin'ny tratranao dia vao mayara sepotra le zazakely iny miangonao daholo le rehoka dia manenoneno be dia iny indray lasa hidirana hôpitaly fa kiné zany ny azo atao. Ny fomba hisoroana anazy zany satria fatatsika hoe virus no mamindra an'le izy dia le mievona zany rehefa mievona dia mila tapenana ny vava raha ray aman-dreny zany ao an-trano mampinono kely izy mananjazakely nefa ny voansery dia tsara izy manao masika. Ny fomba anankiray ifindrano io koa dia amin'ny tanana maloto voansery anao dia lasa misy microbe le virus amin'ny tananao iny mandray telefônina ianao mandray fanafodiny zazakely anao dia mety ifindra dia mila manasa tanana tsara zany. Dia ny amin'ny vanim-potoanan'ny ririnina zany rehefa mangatsika ohatran'izao ny andro dia tena mirongatra be mihitsy le bronchiolite ary izy io zany dia mampatonga épidémie mihitsy ny be da be ny zazakely voany io rehefa amin'ny fotoana ohatran'izao dia na ny any am-pianarana zany na ny any amin'ny toerana mabe zazakely tsy be olona zany dia tsaratsara manaraka an'izay fisorohana rehetrarehetra zay ary ny zazakely zany raha ohatra hoe marefirefo kely dia tsy dia tsara alefany amin'le toerana be olona reny. Dia ny fisorohana farany tsara koa zany dia fanaovana vaksiny ny zazakely izay mikokohaka lava izay misy resaka allergie ao amin'ny fianakaviana dia misy an'le antsoina hoe vaksiny grippe zany rehefa manomboka amin'ny fahaenimbolany zaza iny. Tsy hoe rehefa atao an'iny vaksiny iny zazakely dia tsy ho voansery mandrakizay fa mampitombo ny hery fiarovana iny dia mba miaina zany le fiverimberenan'le aretina amin'le zazakely hoe kokohaka sy le tsetitsetsina orina sy le bronchiolite moa zany. Expert en nutrition pédiatrique, le laboratoire Francelet fabrique des laits infantiles et des céréales pour bébés depuis plus de 60 ans. Francelet Croissance apporte 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. Francelet accompagne les étapes clés de la croissance et de l'éveil de votre enfant. Francelet, parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France. Fa dia tafapaka tamintsika izay fanadiadiana sy resadresaka ny fanaovana tamin'ny docteur Mamy izay. Fa eto kosa indray isika dia atao anatin'ny rubrique reportage dia hiaraka aminary renim-pianakaviana iray izay efa tratran'ny bronchiolite moa zany hoe joro vavolombelona kely zany izy hoe ohatra ny ahoana ny fitrangany izay bronchiolite izay taminy nanahoana ny ainany an'izany hoe zanaka marary izay trangana aretina anankiray izay inona ihany koa ny fepetrany indray sy nandritra izay fotoana izay ndao hifampizarana amintsika izany atao anatin'ny reportage. Anisan'ny tena manahirana sy mampiasa ny saindreny iray ny mahita ny zanany marary, indrindra moa izy ilay mbola kely iny. Tafahoana tamin'ireny iray ny fandaharana izay izara amintsika ny zavatra rehetra ny ainany tamin'ny zanany voan'ny bronchiolite.
efa no azavain'ny docteur mamy teo aloha teo ny mombamomba io aretin'io fa ndao arahantsika ny tafatafa izay nifanaovana tamin'ny mamany Rebeka sy Maraniny. Ty zanako ty zao tamin'ny izy mbola voaray volana no voan'izay mikoa main'izay izy dia mailo a dia somary ketsoketsona kely dia tamin'izay fotoan'izay moa nahazo fanafody maromaro antibiotika angamba izay dia anti-allergie angamba izay dia natao aérosol dia natao indroa izy tamin'izay dia tsy naninona tsony dia zao izy 6 mois dia voandray dia mikoa maina indray izy tamin'ny larobia teo fa dia nahazo fanafody dia rehefa amin'ny alina indray zany tatoato rehefa amin'ny alina dia mitomany izy tsy rehefa kaikaiky arainy rehefa divadiva arainy iny amin'ny ray amin'ny roa iny dia mitomany hitanao hoe tsy alaise izy zany mitaraindray dia netiko ny verina aty indray dia nahazo fanafody rehetrarehetra indray dia nampanaovy ny aérosol indray aho dia sady manao kiné satria misy rewaka zany eo amin'ny tratrany ao. Fitandremana moa zany dia mila atao betsaka mihitsy ny hoe tsy ezana tsy ho angatsika mila mba mahazo rivotra tsara zany mba manana dia ilay mangatsika indrindrandrindra mila ialana mihitsy. Tsy dia mazoto loatra izy misakafo izy fa tsy dia ohatran'ny fahazotoany isan'andro mihena ny fahazotoany zany dia rehefa dia diovina ny oriny fa ndraindraiky koa tsetsetsetsa iny dia tsy dia mazoto izy dia rehefa madio madio iny oriny iny dia tonga dia mazoto be indray izy. Izy zany matory tsara aloha dia rehefa divadiva rainy iny izy dia amin'iny izy no mitomany indray tsy matory dia rehefa tena maraina izy dia matory indray dia rehefa rivariva koa izy mitady hetsika fa mbola tsy dia tena maninona loatra. Amin'ny mareny aloha dia tena hita hoe mafy le mahita azy le hoe mijalijaly sahirakirana tianao afindra ty aminao daholo zany le hoe aleo zany marary toy izay le zazakely dia tadiavina mihitsy izay fomba rehetra ialany amin'iny dia zany mahatonga an'le hoe mila mitandrina mafy mihitsy tsika ray aman-dreny mba araka le tenintsika hoe aleo misoroka toy izay mitsabo dia mila mitandrina tsika fa tsy tokony ho azo indray zany raha ohatra ka hoe tena mitandrina fa indraindray ohatra sendra tara kely fotsiny le mampiditra ny akanjo mafana ny ohatra dia efa mety ho voa. Ny afatra farany angambany dia izay hoe tiantsika ny zanakitsika dia mila mitandrina foana tsika mila arovana misorohana foana ny aretina na fadiovana na ny sakafony koa raha dia mila atao feny foana izay hery tokony ilainy amin'ny sakafony andavanandro ireny ohatr'izay ny fadiovana mila mitandrina koa hoe raha mba misy tsy salama tsika dia mba aza manakaikikaiky ilay zazakely loatra tena mila saro-piaro mila saro-piaro mihitsy. Izay ny mahakasika ny témoignage anankiray iny isaoran'ilay renim-pianakaviana izay niara-niasa tamintsika tao anatin'izay mba ny fampizara tamintsika ihany koa hoe ohatrohatry ny ahoana kay zany zany hoe mananjanaka tratran'izany bronchiolite izany. Fa eto kosa indray dia manamarika ny fandarantsika ny fisian'ny parole d'enfant. Ato anatin'ny parole d'enfant indray tsika dia anisan'ny hoe tadidiny ankizy foana ny aretina izay tena nahazo azy mety hoe noho ny fankanesana tany amin'ny dokotera ve dia noho ny tahotra dia tadidy foana ilay izy sa ve hoe inona ny antony tsy fantatritsika zany fa eto anatin'ny parole d'enfant ary sika dia andeha amantatra hoe inona avy ny aretina mety efa nahazo an'ireto ankizy ireto. Ndao arahantsika vetrany fanadihadiana. Tendry, mendrika, iasoavana, rojo.
any Andramvelona, any Antsofinondry, any Akadivory, Narariandoha, Nararikibo, Foankotrotro, Nararimaso, mihinana fanafody, mihinana fanafody, paracetamol, tranona tao an-trano dia nihinana fanafody, nampiana fanafody maso, marary andoha, marary nify, marary kibo, kohaka, marary tenda, dikitrotro, marary maso, marary andoha, marary kibo, marary orona, foankotrotro, foantazo, marary kibo, marary nify. Izay indray ary aloha no masakazona roso tamin'ity anio ity tao anatin'ny info conseil tsika nijery izany hoe tranganaretina bronchiolite izay ny reportagentsika niaraka tamina renim-pianakaviana iray nijoro vavolombelo mahakasika ny hoe ohatra ny ahoana ny fitrangan'izany hoe renim-pianakaviana mananjanaka tratran'izay tranganaretina mitovy amin'izay hoe bronchiolite izay hatrany ary ihany koa tao anatin'ny parole d'enfant dia hoe ireo tranganaretina mety nahazo andreto ankizy voavina rahantsika teo ireo mankasitraka anao ary izay niaraka taminay tao anatin'izay minitra maromaro izay isaorana ihany koa ny franslais izay manohana ny fandaharantsika eo ihany koa ny mpiara-miasa dia ny prima baby ary tsy adinona misaotra ny ekipa teknika rehetra nanatotosa ity fandaharana ity mankasitraka ary tompoko amin'ny enan'ito izao indray tsika mioneto veloma tompoko. Les croissants apportent 13 vitamines, 12 minéraux, des acides gras essentiels, du fer et juste ce qu'il faut de protéines pour bien grandir. Francelet vous a présenté Tiako Zanako. Parce que chaque enfant est unique. Fabriqué en France.